La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao ny vavao. La vache qui rit. Ofinaritra ny tontolo andronao. La 4G Batelma vous présente Ny vavao. voalohany ka hatramin'ny 13 desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ny vavao. napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny vato fototra anorenana ireo building misy valo amby telopolo andrafitra ny nouveau quartier Enivato izay tsy maintsy hovidaina tao anatin'ny heritaona. Fanombohana ny Enivato azo ny tandrifiny avokoa ireo mivorim-paritany eto Madagasikara araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika Andry-Rajoelina. Nolaliny teo anivon'ny anteny Merandolona rehefa avy lanteny Tsimbazaza ny volavolan-dalàny famatsim-bola ny RN44 sy ny RN12A. No mafisa ministry ny fanajariana ny tany toeram-pirenena ary ny asa vavety fa mizotra araka ny tokony ho izany asa ary ho vita araka ny fotoana nomena. Totosa androany tatitra ampahiba-masina ataon'ny Cour des comptes mahakasika ny fitantanam-bola-panjakana eto Madagasikara. Ny teo anivon'ny fitantanana ny Samva no nanaovan'izy ireo fanadadiana lalina kokoa noho ny fahitana ny gorakora maro samihafa. Nisy nakakery ny maraina teo teny soafy mivoaka ny mpandraraha iray teratany vahiny eo amin'ny sihatry ny solika sy ny tompon'ny orinasa velo optika. Fandrony izao ny fakanakeriny izao ho azy raha ny fanadadiana natao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Algérie, raha ny vokatra navoaka ny autorité nationale indépendante des élections any an-toerana dia landy tamin'ny salanisa 7.5 isanjato i Abdelmadid Tebboune. Mbola mitoy ny hetsika fanoherana ny fikarakarana fifidianana ataon'ireo mponina any Algérie. Nadadin'ireo avy hatrany. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny vato fototra anorenana ireo building miisa 7 andrafitra ny nouveau quartier Enivato izay tsy maintsy hovidaina tao anatin'ny heritaona. Fanombohana ny Enivato azo ny tandrify azy avokoa ny vorim-paritany eto Madagasikara araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika Andry-Rajoelina ka eto Andriatsila. Ny herinandro lasa teo ny nanomboka ny terrassement anorenana ny quartier vaovao eto Ivato. Androany napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototra hananganana ny fototra-fitrasy. Le meilleur président du monde. Du monde, oui, c'est alors que d'Afrique. Oui. Il va tu nous faire pendant que j'étais. Zay zany marika ny fametrahantsika dia britia dia afaka heritaona mahelikely dia miverina eto indray dia hitanareo hoe ohatry ny ahoana ny zavatra vitantsika ao anatiny zany fotoana fohy heritaona mahery zany ao anatin'izay dia efa betsaka ihany koa mazaotsika fa ny eto amin'ny toerany ity dia hitanareo alay satsara mpanao gazety hoe zao toerany eto zao dia hitanareo afaka heritaona hoe ohatry ny ahoana ny zavatra mazaotsika sy vitantsika eto afaka heritaona mahelikely fotsiny sotratsika eo. Ankehitriny, mazava ny lalana hoy ny filohan'ny repoblika nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Tsy maintsy tafita i Madagasikara no tanjony. Ny teniko dia zao za tsy mba ho resiny ny akivina izay ho ataon'ny olombitsy fa afaka 5 taontsika mifandrefy dia mijeritsika hoe inona ny zavatra vita, inona ny zavatra natao. Fa za masamy laza aminareo tsy misy ny zavatra tonga lafatra, mbola mety maro sy misy ny olana satria ny firenena ny raisina sy ny tantanana ne za tsy mba mitsoka didy fa tena firenena latsaka lalina tao anatin'ny fahasarianana, latsaka lalina tao anatin'ny kolokolo, latsaka lalina tao anatin'ny gaboraraka, latsaka lalina tao anatin'ny tsy fisin'ny vina, tsy fisin'ny hoe hoaisika ary makaiza fa ankehitriny mazava ny lalana. Ny teniko dia tsotra
tsy maintsy tafita Madagasikara ary joatra amin'ny farany anavitra n'ity fireneny ity. Trano manaraka ny fenitra no atsangana araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy. Tanjona ny hanomezana trano fonenana sahazany rehetra. Fanomboana ny eto Antananarivo, azo ny tandrify azy avy ny renivohim-paritany manerana ny Madagasikara. 38 nataontsika izao fa amanjatony maromaro des milliers no ho apetratsika no ataontsika eto Antananarivo sy manerana ny Madagasikara. No rafitinina dia zao tsika zany eto amin'ny fireneny hatramin'ny repoblika voalohany nakaty dia zao tsika vao manana plan logement mazava manerana ny Madagasikara. Akoatra amin'ny zavatra building ohatrany tony dia ametraka ihany koa tsika ho an'ireo olona zay tena kely fidiram-bola na hoe mandoa 150 000 ariary na 100 000 ariary isam-bolana dia mandritra ny 20 taona ihany koa dia mahazo trano, zany hoe ahazo ny tandrify azy avokoa ny vahoaka malagasy rehetra eto amintsika. Tsy maintsy mandroso ny faritra rehetra ary tsy maintsy mandroso ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Nolaliana ireo solombavam-bahoaka androany tolakandro teo ny lalàna mahakasika ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny malahy sy ny mahavehivavy izay efa tokony laniana omaly maraina, mampametra mpanontaniana ny maro ny fomba fihetsika sy ny fomba fiasan'ireto solombavam-bahoaka ireto tamin'ity herinandro ity. Ka eto andretsy lavatra. Raha ny loharanom-baovao azo, zavatra telo no angatan'ireo solombavam-bahoaka amin'ny mpitondra fanjakana: fiara 4x4, ny fampiakaran'ny karaman'izy ireo ary ny fampiakarana ny CLD ho 3 miliara sy ny fanesorana ny ben'ny tanàna ao anatiny, ka ny solombavam-bahoaka irery ihany no hitantana io CLD io. Antony nahatonga ny fomba fiasan'izy ireo ampametra-panontaniana ny be sy ny maro tamin'ity herinandro ity. Nanomboka tamin'ny lalàna mifehy ny serasera na ny code de la communication, teo ihany koa ny lalàna mikasika ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalehilahy na ny mahavehivavy izay voaterina hemitra androany tolakandro ny fandaniana azy. Zava-dehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena nefa ireo lalàna ireo, indrindra ny violence basée sur le genre. Ny lalàna mahakasika ny violence basée sur le genre zany dia anisany engagement ny fanjakana eo amin'ny sehatra ny resam-pirenena, indrindrandrindra moa zany amin'ny resaka objectif de développement durable dia eo ihany koa ny resaka droit de l'homme. Ka ny tsy fanatanterahana n'izay tsy fametrahana n'izay lalàna izay zany dia anisany hoe tsy fahampiany le fandraisana n'ilay engagement, manque n'ilay engagement zany dia mety manaratsy ny image ny fanjakana eo amin'ny sehatra ny raisam-pirenena, dia mety misy fiantraikany izay na amin'ny fiarah-miasa na amin'ny resaka famatsiam-bola. Tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana lovain-jafy ny fametrahana io lalàna miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalehilahy na ny mahavehivavy io, ary manana anjara toerana lehibe amin'ny emergence ny vehivavy. Sarotra tokony azahoana an'izany emergence zany raha ohatra ka mbola be dia be ny vehivavy izay manambady alohan'ny 17 taona. Be dia be zany ka hitantsika hoe manambady 5 taona, 4 taona, reny zavatra ireny zany dia tsy ahafahana mihitsy mampiakatra ny resaka fampianarana na niveau d'éducation, ary tsy ahafahana ihany koa anisan'ny sakana ihany koa ho amin'ireo tetikasa fampandrosoana izay ahafahana mampitombo ny fampandrosoana sy ny resaka toekarena. Ka ny fisiny zany tsy fahatanterahana zany lalàna momba resaka violence basée sur le genre zany dia anisany ataontsika hoe mahatonga ny émergence ho géant à pied d'argile, zany hoe ngeza be le izy fa atahorana le izy satria misy olona voahirika zany ao anatiny ao, indrindrandrindra ny vehivavy. Raha ny zava-misy iainana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana, isan'ireo laharam-pahamehana ahafana manala ny vahoaka ao anaty fahasahiranana ve ny famalina ireo fitakiany solombavam-bahoaka ireo, vao tselakory, vahoaka maro ny traboina vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Velona, fotodrafitrasa maro ny rava, simba ny lalana, sekoly, hôpitaly sy ny maro hafa any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Lanina sy mpanitsina teo anivon'ny anteny-merandoholona ny teti-bolona mpanjakana 24 alina nafana ny adevitra sy ny fifandraisan-dahatra tao anatin'izany. Ionona saina. Taorian'ny fandaniana tena anivon'ny Asambomera ny maraina, nentina teo amin'ny fivoriana azo ny rehetra natrehana teo amin'ny lapan'ny anteny-merandoholona Anosy ny teti-bola mpanjakana 24 na ny LFI 2020. Maro ireo fanitsina napetraka ireo olona. Fanafana ny subvention de la jirama satria izany no hitatsika ao anatin'ity volavolan-dalàna ity. Mijerena ihany koa ny fomba hitantanana sy ampiasana ilay provision sur investissement
zay misoratra ao amin'ny teti-bola natokana ho an'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola zay mitentina eo amin'ny 770 milliards 800 millions d'ariary eo ary mirepresente eo amin'ny 8,4% du budget total. Isan'ny niteraka adihevitra ihany koa ny fanafonana ny fanampiana atao amin'ny orinasa jirama, eo ihany koa ny aba sy hetra momba ny katsaka. Ity farany izay nitondran ny ministry ny toekarena ny fitantanam-bola fanazavana. Volamiditra amin'izeny raha izeny ny fanjakana ihany kosa hoe rary sitsiny raha toa kamandoa ny TVA momba alika fatsefitra mety hoetra ihany izy fa impôt neutre izany hoe rehefa manjifa ianao misy ampaham-bola miditra ampaham-bola fanjakana. TVA amin'ny katsikazy izay natao fa tsy misy fiantraikany loatra satria orinasa kely na nefa farafahabetsy mety loatra kely indray ngamba mety voakasitrosay kosa TVA fa raha sitsiny raha toka averina amin'ilay tany teo aloha satria tamin'ity taona 2019 ity natao zero zany izy io fa teo fotoana rehefa igany dia tsy miova rehefa ny vidiny izany fa ohatran'ny misy fanaraha kosa tao dia mba tsara ihany miantsina izay rafin'izay. Mitotaly valy ireo teboka nasipanitsiana netiny loholona tamin'ity tedi-bolam-panjakana ity. Isany amin'izany ny fampidinana ho 10% ny abantsirana amin'ny fanafarana savony avy any ivelany raha 20% no voarakitra ao anatin'ny LFI 2020. Araka izany, lanina sipanitsina alina tamin'ny 1.10 ora ny teti-bolam-panjakana 2020 teny amin'ny lapan'ny Antenimierandoholona Anosy. Nolanena teo anivon'ny Antenimierandoholona rehefa avy lany teny Tsimbazaza ny volavolan-dalàna famatsim-bola ny RN 44 sy RN 12A. No mafisy ministry ny fanajarena ny tany toeram-pirenena ary ny asa vaventy fa mizotra araky ny tokony ho izy ny asa ary ho vita araky ny fotoana nomena izay asa izay. Miantarandrianay. Taoriny nandaniny teo anivon'ny Antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna famatsim-bola ny lalam-pirenena fa770 sy ny lalam-pirenena fa 12A mampitoy an'ny Moramanga sy Ambatondrazaka riva Angaindrano makany Faradofay. Nandalo ary nolaniny teo anivon'ny Antenimierandoholona ihany koa androany ity volavolan-dalàna ity. Manamafy ny fanohanan'ireo mpamatsy vola avy any ivelany fitondram-panjakana izao fanomezana famatsim-bola izao. Hitantsika zany fa tsy araky ny zavatra ndresahana hatramin'izay fa dia fatsiny banque firenena vola izy io ary profo androany zany fa tanteraka somatsara za famatsim-bola zany ary indrindra miroso atsaka sandava ny asa efa manomboka moa izy io any fa misy installation de santé nataony fanjakana malagasy tamin'ny famatsim-bola voalohany izay tamin'ny kitapo-bolam-panjakana dia mitoy amin'ity faharoa indray zany amin'ny zao fotoana izao ny ampahan'ny faharoa amin'ny lalana. Mandeha araka ny tokony ho izy ny asa rehetra hoy ny ministra tompon'andraikitra ary tratra ny fotoana avy tany fanamboarana. Mandeha tsaka sandava ny tetikasa raha ny tetikasa voalohany dia eo amin'ny 7 volana eo ny amin'ny tanasa. Zany eo ampipetrahana fanaovana installation santé zao ny entreprise ary tokony ho tapitra amin'ity faran'ny volana Desambra ity dia miditra eo amin'ny fanamboarana sy ny fitihana amin'ny lalana amin'izay izy aorianan'izay. Tsy araky ny lazaina hoe tsy misy ninina mandeha fa 12 volana ny fanatanterahana ny asa fa ny fanatanterahana tetikasa zany fataritsika tsara fa tsy hoe misokatokana akory dia tonga dia manomboka ilay izy. Tsy aivina ny volana novambra teo no nanatotosana ny fanaovan-tsonia mikasika ny nankatoavan'ny bankera isam-pirenena ny fisitrahan'i Madagasikara vola mitentina $400 amitana ny asa fanavaozana ny RN 44 sy ny RN 12A io. Maro ny asa ho totosaina. Isan'izany eo amin'ny faritra Laotra Mangoro, Anosy, Atsimo Atsinanana. Misy ny fanavaozana ny lalana mirefy 770 km, 310 km amin'io anatin'ny RN 44. Ity farany izay mampitoy ny toeram-pamokarana ao Ambatondrazaka sy ny faritra Laotra Mangoro. 530 km kosa ho an'ny RN 12A izay mampifandray ireo distrika ao amin'ny faritra Anosy sy Atsimo Atsinanana ary ny tetezana manambondro ho amin'ny RN 12A. Anatin'ny tetikasa fampifandraisana io ny fanavaozana lalana 500 km any amin'ireo faritra telo voakasika ireo.
totosa omaly ny fionana teo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa sy ny solombavamboaka fionana izay nametrahan'ireo solombavamboaka fantanina mivantana tamin'ny premier ministre sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa fionana izay naharitra ora 10 mahery ionona zay tsy fandripalemana ny fananantany ny fanamboaran-dalana sy ireo fotodrafitrasa ilain'ny vahoaka ny fahasalamana sy ny fisitrana rano fisotro madio ny fiarovana ny tontolo iainana ny sehitry ny fitsarana ireo tamin'ny ankapobe no ny opana ny fanontaniana ireo solombavambahoaka nanoloana ny fahefanam-panatanteraka alina teny amin'ny lapany Tsimbazaza faratsiny lalana satria raha iverina manokana fa eo anivon'ny lalana mampitohy any ampanotokana izay eo mahitsy mantoy an'izany district Afanaimbe zany dia lalana amin'izay 420 kilometra na latsaka kely nefa dia amin'izao fotoana izao maintany zao dia atao adiny 10 ny tomobile raha tonga kosa ny andro fahavaratra na manorana dia matory mihitsy ny roa andro vao tonga mampitoy an'izany izay mivoatry ny faritra sy izay mivoatry ny district sy ny fahatany na Antananarivo zany misy ny PGE izay namaritra fa isy ny cantine scolaire amin'ity taom-pianaran'ity efa ho tapitra zao ny premier trimestre fa mbola tsy nitsifaka izany izahay eto amin'ny district Antana 3 mety raha oviana no anomboan'izany ministre ny fambolena sy ny fimpinarin'ny zoma efa any antoerana ny reo an'izay rehetrarehetra hanao ny travaux d'urgence mikasika ny dabara mahavelombolo zany zavatra zany fa dia tsotronambavaka nareo mbo tanteraka fa tena miandrandrany vahoaka any satria io dabarao no miantoka ny famokarana rehetrarehetra maro ny fanovanana petraka tao anatin'izay 20 volana izay ho ny premier ministre nandritra ny fandraisam-pitenenana sy ny famalina ireo fanontaniana ny solombavambahoaka fanovana ny fomba fiasa sy ny rafitra mba hanafainganana ny fampandrosoana ny firenena eo amin'ny lafiny rehetra izany amin'izany fifanarahana amin'ireo orinasa manao lalana ny volana ampiasaina tamin'izany tiako ny manitsy satria be debe ny teny vola teo aloha tamin'ny négociation teo aloha fotsiny tsy marina zany tompolasy tompovavy volam-panjakana anisy nampiasaina koa amin'ny fanaovana ny lalana eto Antananarivo tsy voatery volan'ny bailleur de fonds fotsiny ary zay no réforme zay ataontsika amin'izao fotoana zao tompolasy tompovavy tsy manaiky atsika eo anivon'ny contrat zay amin'ny famatsiana vola ny mbola iverenana zavatra ohatran'izany ny lalana zany ohatra ka 5 taona no faharetany lalana dia tokony 5 taona no faharetany lalana zany hoe ny orinasa zay manao ny lalana dia takina aminy ny anana kalitao ny asa zay rehefa simba ny lalana mbola izy ihany no manamboatra ny lalana ivoaka tsy ho ela ihany koa ny FIB ny sarany bokon'omby raha nambaran'ny premier ministre hatrany ary vidiny tokany izany manerana nosy isiny ny mangarahara sy hiatiana amin'ny kolikoly voaresaky ny premier ministre lehibe ny gouvernementa ihany koa ary nitondrany fanazavana ny momba ny trangana tsy fandripalemana ny fanarenana ireo lalam-pirenena ny tetezana ny fitsinjaram-pahefana apetraka eto Madagasikara eo ihany koa ny famatsiana rano sy ny fanarenana ny orinasa JIRAMA sy ny maro hafa azo valy ny antaratasy avokoa ireo solombavambahoaka nametraka fanontaniana tamin'ny premier ministre sy ireo ministre kambany eo anivon'ny gouvernementa araky ny fandaminana napetraka tamin'ity fionana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny fahefanam-panatanteraka teny amin'ny lapany antenimera-pirenena Tsimbazaza ity mahery ny adi-pamataranandro 10 ny fionana teo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka izay tsy ny farina raha tsy tamin'ny 3 ora sy sasany maraina totosa androany tatitra ampahibe maso nataon'ny Cour des comptes mahakasika ny fitantanam-bola mpanjakana eto Madagasikara teo anivon'ny fitantanana ny Samva no nanaovan'izy ireo fanadadiana lalina kokoa raha ny fanazavana azo Henri Flore ny fitsarana momba ny compte na ny Cour des comptes no fitsarana mijoro eto amin'ny firenena manaramaso sy mitsara ny compte eo anivon'ny kitapo-bola mpanjakana manaramaso ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola mpanjakana sy ny teti-bola ny tokon-draharaha miankina amin'ny fanjakana manaramaso ny compte sy ny orinasa mpanjakana izy ireo ihany koa ankilany no mitsara ny didim-panjakana navoaka ny fitsarana ara-bola nanao tatitra ny fampiasam-bola mpanjakana ho antaona 2010 sy 2010 izy ireo androany tety amin'ny fitsarana tampony anosy ny teo anivon'ny Samva no nibantoerana sy nanaovana izy ireo fanadidina lalina sy teo amin'ny lafiny maro samihafa ihany koa raha tsorina zany dia eo amin'ny rafitra no misy ny olana
zay ny anankiray a dia tsy inona zany fa eo amin'le hoe rattachement organisationnel institutionnel n'le orinasa malagasy ity zany opetra ho raisy ny fanjakana foibe tanteraka vela izy sa ho amenany commune urbaine Antananarivo raha ny fijerina ihany zany dia tokony omena ny urbaine Antananarivo ny tokony hitantanan'izany samyva zany mba tsy sy ny fifandriny ndraikitra etsony manomboka eto ny faharoa dia ny tiako marihana koa dia resaka fanatanterahana sy ny fitsirihana nataonay mikasika an'le augure zany a zany io zany le fitaovana anankiray entina hitantanana ny kasam-panjakana amin'ny ankapobeny zany io zany a dia nataonay koa ny fitsirihana ny zavatra hitany mikasika an'io dia hoe mbola lavitra zany na tongavantsika amin'izao fotoana zao zany azo torana dia mbola lavitra ny atongavantsika amin'izany atao gestion unique intégré ny atao gestion ressources humaines zany miroso amin'ny fanasazina sy ny fanenjena avirany izy ireo malona ny fahitana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fitantanana gaboraraka voalohany indrindra aloha zao raha ohatra ka manao contrôle juridictionnel zay hoe misy compte ataona comptable tonga aty aminay dia raha ohatra ka misy tsy mifanaraka amin'ny tokony izy ao dia misy ny atao hoe DB ary io tena didy mpitsarana mihitsy io DB juridictionnel ohatra hoe misy vola mivoaka arak'ire hitanareo teo zao hoe nikasika an'ireny tany atao masina dia misy vola mivoaka dia anaovana DB le izy dia mamerim-bola le izy zay ny sazy anankiray hoe resaka vola fa faharoa koa dia misy le atao hoe traduction eo anatrehan'ny conseil de discipline financière et budgétaire mahita n'le tsy fanarahan-dalàna aty zay dia mitraduire an'le olona any dia anjarany an'lay zany ny manome message ho an'izay olona tafiditra ao anatin'izay zon'olom-pirenena tsirairay avy ny mafantana ny ampiasana ny volam-panjakana tontosa tamin'ity androany ity araka izany ny tatitra makasika ny fitantanam-bolam-panjakana ny taona 2010 sy 2010 razoina miteraka fatiantoka ho an'ny fanjakana malagasy ny fahitana ny fitantanana gaboraraka tahaka izao midika izany fa tsy voafen'ireo mpitondra izay nitantana tamin'ireo taona ireo ny fahaiza manao sy amin'izay fitantanana mangarahara ny tetibolam-panjakana izay isan'ny paikady napetraky ny mpitondra ankehitriny nanomboka nandraisany ny fitantanana ny voalohany ny taona 2010 ny fitantanana madio mangarahara ary lavitry ny gaboraraka sakana goavana ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ny fananantany eto Madagasikara ny fanjakan'ny kolikoly manano sarotra araka izany ny fanatanterahana ilay fandaharana sampirenena ho an'ny fananantany 2024 roapolo sy roa arivo tinara tsy mandresy Isan'ny mahasarotiny malagasy indrindra ny tany izay midika ho fananana sy lova-mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby. Ho fampiroboroboana sy ho fiarovana izany sehatra izany no volavolaina sy napetraka ny fandaharan'asa-pirenena ho an'ny fananantany. Fandaharan'asa ary sady taona nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa nojerena anjakan'ny kolikoly hatrany ny fananantany eto amin'ny nosy. Mangany fotsiny ny olana eo amin'ny famatsim-bola sy ny tsy fahalavorariny ny fomba fiasa. Mbola lavitry ny afy ny kitay raha ny fahatratrarana ny tanjona napetraka ity fandaharan'asa ity no asiana resaka. Ny hita teo zany rehefa natao ny tombanesaka dia misongadina ny resaka coordination satria be dia be ny mpisehatra eo amin'ity resaka fananantany ity. Be dia be ny département ministériel izay mila ny resaka fananantany, ao ny fambolena, ao ny fiompiana, ao ny tourisme, ao ny industria, ao ny mine. Ny samy ny asa any amin'izay misy azy avy ihany ireo sehatra maro isan-karazan'ireo ary ny mpamatsy vola koa dia mamatsy an'ireny ataontsika hoe projet any amin'ny sectoriel ireny fa tsy mametraka fanamby manokana sy tanjona manokana momba ny fananantany. Zay aloha lafiny anankiray. Ny lafiny faharoa dia ny famatsim-bola mihitsy izay tsy misy famatsim-bola manokana izay natotona betsaka ohatran'ireny manao foto-drafitr'asa ireny tao anatin'ny fananantany. Marina fa hoe amin'izao fotoana izao efa misy ny ezaka ngezabe nataon'ny fanjakana amin'ny fametrahana ireny ataontsika hoe birao ifotony ny fananantany ireny fa ny fampitaovana sy ny olona miasa ao anatiny dia mbola mila amafisina be dia be. Na izany aza, nisy ny ezaka hita taratra teo amin'ny sehatry ny famahana ny olany ady tany sy ny famolavolana lalàna manokana mikasika ny fananantany.
tontolon'ny fifidianana raha nitatry ny KMF Konoe tamin'ity androany ity nahitana lesoka ny fanatanterahana fifidianana kominaly farany teo. Ilaina ny fanatsarana ny fifidianana hoy izy ireo mba ialana ny olana maro samihafa. Henri Florian. Nisy ny lesoka hita nandritra ny fifidianana kominaly ny 17 novambra lasa teo raha ninambara ny KMF Konoe fa ny abeazan'olom-pirenena androany. Raha nitatitra navoakan'izy ireo nanamarika ny fifidianana teo anivon'ny komina farany teo ny tsy fisiana lisitra kandida ho mpanolontsaina tamin'ny fari-piadidina ny isa 8 ary ny amaroan'ny kandida tokana ho ben'ny tanàna fa indrindra ny fahavitsiny ny olom-pirenena nisitraka ny zony. Inona ny hevitra finosony zany isika rehetra miara tompon'andraikitra raha ninambaran'izy ireo. Teboka maromaro no sosokevitra avy aminy hanatsarana ny zotra-pifidianana. Raha sosokevitra avy aminay zany voalohany aloha ny tokony hatao ankoatran'ireny tenenina teo zany hoe ho amafisina ny fampalalana ny vahoaka fanomanantsaina mety madika an'io préparation psychologique ave zany fa amafisina zay de manaraka an'izay zany dia ny lalàna mifehin'ny fifidianana be dia be ny zavatra tsara ao anatin'io lalàna io fa misy zavatra tsy mety ao anatin'io lalàna io fa mielo lavitra n'io fanamboarana ny lalàm-pifidianana io ny lalàm-panorenana ary de ny zao izay de misaotra manokana ny fitondrana rehefa hitanay any anatin'ny lalàna mifehin'ny feti-bolo fa mihevitra ny anao fa nitsina ny lalàm-panorenana ny fitondrana amin'ny taona 2024. Tsara zany fomba fihetsika zany satria raha any amin'ny 2024 anitsy lalàm-panorenana nefa 2024 no anao fifidianana zay dia tonga mitendra la hoe tahiso mesure de constitution. Nametraka fitariana eo anivon'ny fitsarana medy amin'ny fanjakana kosa ny teo anivon'ny KMF Konoe nandritra iny fifidianana kominaly iny raha ny fanazavana hatrany. Isan'ny vaovao songadina androany ihany koa nisy naka ankeriny maraina teo teny soavim-bahoaka ny mpandraraha iray teratany vahiny eo amin'ny sehatry ny solika sy tompony orinasa Avelo Optique fanondrony izao fakanakeriny azy izao raha ny fanadadiana natao Yonina Saina. Niverina indray rehefa nangingina tato ato ny fakanakeriny teratany vahiny teto Antananarivo. Ny maraina teo ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny solika sy ny tompony orinasa Avelo Optique navazy velotry indray no nisy nakankeriny teny soavim-bahoaka. Tao anatin'ny roa taona indroa no nisy nakankeriny ity mpandraraha ity raha ny angom-baovao natao satria efa niaran'izany izy ny volana May 2022. Efa misy ny fepetra noraisina hoy ny mpitandron'ny filaminana manoloana ity tranga ity ary efa mandeha ny fikarohana sy ny fanadihadiana. Etsy ankilany miantso fiarametana sy fiaramiasa amin'ireo izay manana loharanom-baovao ihany koa ny mpitandron'ny filaminana sy ny eo anivon'ny CFOIM na ny collectif français d'origine indienne de Madagascar. Lafim-baovao hafa kosa indray. Nambarany mpikambana mpitatitra eto Madagasikara fa mitarasoka ny fikarakarana ny toeram-piantohana amin'ny fanorenana ireo mpanjifa sy sendra loza. Tsapan'izy ireo kosa tato ato efa misy ny ezaka azo tsapatanana ataon'ny trampiantohana mama fanadidena. Nampitsaly ireo mpitatitra sy tompon'ny kooperativa hatramin'izay ny fanonerana ho an'ireo mpanjifa rehefa misy trangana lozam-pifamoivoizana. Tafakatra hatrany amin'ny 7 tapitrisa ariary mantsy ny onitra aloha amin'ny olona iray ny Rambona rehefa tradoza kanefa tsy nisy ny fandraisana andraikitra nataonao ny trano fiantohana na dia mahavita manefa ny latsakemboka isam-bolana aza ny fiara. Ny assurance mama ireriana mahavita manefa ny onitra rapitaona raha oharina amin'ny trano fiantohana avy eto Madagasikara. Tsapa raha teo ny atsara ny fandraisana omena izy ireo ho ny fikambanan'ny mpitatitra eto Madagasikara. Ny olana dia tsotra ihany hatramin'izay zany zay dia nangataka amin'ny ataontsika hoe trano fiantohana rehetra hoe rehefa misy ny lozam-pifamoivoizana dia tsy misy mihitsy ny fiantohana ataontsika hoe atao zareo fa ny mpitatitra no ataontsika hoe miantokana trano fitsaboana sy ny fanafody ary raha misy raha ny fahafatesana dia trano fandevena satria izay mahamalagasy antsika. Ataontsika hoe raha misy ny fahasimbany matiorentana dia tsy misy mihitsy ataontsika hoe ny dommage azo fa arirarira zay dia izao zao ny assurance mamaty ny namefepitona mihitsy rehefa ara-dalàna ka fanaraka amin'ny lalàna dia raha latsaky ny ataontsika hoe 1 million d'ariary dia ao anatin'ny raiky izy dia efa hifaina. Raha ohatra ka mihoatra an'izay dia tsy ohatra ny telefona fa condition kosa manaraka ny lalàna manaraka ny ataontsika hoe zavatra tokony tokomaraka rano mifanaraka amin'izay satria manana statut ny misy ny lalàna ny fanefana ny dommage dia tsy mety izay kosa aloha manaraka ny procédure rehetra. Sy ireo fiara-pitatitra ihany no mahatsapy izay kalitao omen'ny assurance mama izay fa na ireo mpanjifa izay manana fiara tsotra aza.
Anisan'ny naratra mafy tamin'ny lozam-pifamoivoizana nandritra ny fitsangatsanganana nataona ny sekoly iray tany Andranovelona ny zanak' Tsiry-Mpianakaviana ity ary nikarakara azy ireo fiaina ny trano fiatohana mama nandritra izany. Menandro moa izany ny zanako dia herinandro no tany amin'ny hôpitaly fa tonga tany an-trano natao ny fikarakarana fanomezana ny fikarakarana fa tao anatin'izay rehetrarehetra izay ny assurance dia manatrika anay foana namoana anay foana izy mikarakara foana nitoy foana izany fandraisana tamin'ny fikarakarana dia tao aorianany afaka tapabolona tao aorianany karakarana ny dossier dia mivaly koa ny assurance anay dia voaray tsara ny vola dia nahazo ny rehetrarehetra izay. Nanamafy izay fandraisana andraikitra ny assurance mamazara teo ny taletsekoly. Raha vao mitranga izany aloha izany dia tsy nisaraka mihitsy aloha ny assurance sy ny sekoly. Ny farimbona nandray andraikitra tanteraka tamin'ny sekoly fa ny teo amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra dia izy mahafantatra koa momba ny olatra rehetra izay voaray tamin'ny assurance mamana. Afa-po tanteraka amin'ny fanonerana aingana ataon'ny mama ihany koa ity fianakaviana iray izay niarambona teny arivon'ny mamity. Misy mbola napaka tampoko dia iny nahavoan'le fiara na tonga azy vadika anakany amin'le mory andrameny ary nisan'ny fianakavianako tonga zafitsiliky dolo mihitsy fito dia ny anankiroa tamindreo maty. Nafinaritra dia nafinaritra nataony assurance mama satria fanampiana mihitsy. Efa mandrakotra Madagasikara ankehitriny ny trano fiatohana mama ary miezaka hatrany ny manakaiky amin'ny mpanjifa izy ireo. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika ny fizarana kit scolaire tany Antsirabe faharoa. Eo ihany koa ny zanam-pandaharana afantaro hitanao anatin'izany mahakasika an'ireo immeuble valo amby telopolo eny Ivato eny. Rehefa avy eo ary. Gucci manolotra ho anao sakafo. Maturpesa matériel izany. Ve nanao io? Ie, super maman mihitsy nanao andry Madeleine matsiro be ireo. Nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra naovana Madeleine. Saika nangalarany gisa le akora. Fatafatsoka ihany maman. Mama! Nanafana be aza ny andro tany na mbola tratry ny orana ary maman dia tonga tetỳ an-trano ihany le izy. Sady mahay lakozy be mihitsy maman dia io le Madeleine. Waay! Madeleine any Gucci kay! Fanem manany ihany! Gucci Madeleine tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Gucci Madeleine 10 série ariary. Vocation orinasa JB. Gucci, tous les plaisirs de la vie. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Allô? Esmano! Tamia, efa mbola taraiky anaty ambotaka. Efa commence koa ny raha ty ato e. Tarky mba ataovy live a. Zara ho amin'ny namanao ireo fotoana maminao rehetra. Telma Wiki plus 4G efa misy Facebook, WhatsApp, YouTube. Telma et moi amin'ny vidiny 79 000 ariary TTC. Amin'izao ny hely zao ararotiny fiainam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato eny amin'ny Telma Shop. Geox.
Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Guti manultra hoanao sakafo nanao ie nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra naovana Madeleine. Wai, Madeleine an'Guti kay fa nem manana ihany. Guti Madeleine tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Guti Madeleine 10 série ariary. Vocation orinasa JB. Guti, tous les plaisirs de la vie. La vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto manery. Misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Efa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit. Mafinaritra ny tontolo andronao. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Isan'ny politika mpanjakana ankehitriny fiarovana ireo alasisa eto amintsika ary mifanindran-dalana amin'ny fitadiavana avaolana mahakasika ny filan'ny mponina amin'ny fampiasana arina izany. Iroso amin'ny fitadiavana paikady amin'izany ny faritry Boeny. Henri Florio. Tandindin-doza amin'izao fotoana izao ny ala ao amin'ny faritra Boeny. Potika avokoa ny 20% ireo ala voajanahary vokatry ny fanapotehana ny ala anaovana charbon. Araky ny tarehy marika navoaka ny sampandraharaha misana ny tontolo iainana sy ny fampanasoana maharitra ao anatin'ny faritra Boeny, ny 9.9% ny tokantrano ao Mahajanga no mampiasa charbon ny arina avokoa eo amin'ny fandrahoana sakafo. Fantatra ireo nandritra ny atrikasa fokonandoha an'ireo mpisehatra voakasika itadiavam-bahaolana ho famatsiana maharitra ny arina ao anatin'ity faritra ity. Nanao paikaditsika hatramin'ny taona 3 tafiditra anatin'izany ny voalohany aloha ny fampitomboana an'ireo velara-tany izay hamokarana charbon 7 hektara zany izay no atao tsinjaraina ato anatin'ny faritra. Ny faharoa dia nampiakarina ihany koa ny tahan'ny fampiasana fatana mitsitsy mba ampianana zany ny fanjifana charbon. Ny fahatelo dia eo amin'ilay fomba famokarana an'ilay charbon hisy zany fampiofanana an'ireo mpamokatra mba tsy dia handany hazo loatra ny fomba famokarana ka isy fiantraikany zany amin'ny velara-tany izay natokana ho an'izay charbon zay. Misa 27,900 ny mpamokatra charbon any amin'ny faritra Boeny. Ankilany amafisana noho izany ny teknika famokarana izy ireo izay ampina amin'ny alalan'ny fanentanana maro samihafa amin'ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fandraisana fepetra enitra manoloana ireo tsindry sy ny fitsinjovana ireo vilaran-tany rakotrala no tandro napetraka ao anatin'izany. Tontolon'ny fampianarana, mpianatra misa 700 no nahazo kit scolaire avy amin'ny filoham-pirenena araka ny fampanantenana nataony tamin'ny fotoana nandalovana eto amin'ny EPP Amboniponana, commune Manandona, district Antsirabe, Faro. Cool TV Antsirabe. Araka ny fampanantenana natao filoham-pirenena Andrinirina Rajoel tamin'ny fotoana nitsidihan'ny EPP Amboniponana, commune Manandona efa bolana lasa izay. Dia tonga nanolotra ireo fitaovana tao amin'ity sekoly ity ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Antsirabe faharoa, Andriamatoa, Andriamanapsoa Alfred, izay iraka manokana avy amin'ny filoham-pirenena. Fitaovam-pianarana na kit scolaire ho an'ny mpianatra miisa 700 ao amin'ity EPP Amboniponana ity no natolotra amin'ny filoham-pirenena. Nahitana dictionnaire, cahier ary boky maro samihafa. Teo ihany koa ny fangatahany talentsy-sekoly ny mba hamefena tamboho izany sekoly izany, ka andeha mivaly ihany koa ny fangatahana ary atomboka tsy ho ela amin'ny fotodrafitrasa. Ny rahan'ny filoham-pirenena malagasy dia tena nay noho ny fampianantenana izay efa nataony. Misy cahier, misy dictionnaire,
Dia misy ihany koa ireo loko maro samihafa izay atao anatin'ireto fanomezana nomeny ny filoham-pireneny reto. Mino fa hitondra fahaizana sy fahendrena ho an'ny ankizy eto amin'ny EPP nambam-ponana izy ireto. Hoatombokitsika tsy ho ela hita mbola ary efa nampitondray ny filoham-pirenena azy ny vola anaovantsika lokambola fa manao toloboky sika eto dia société izay mahazo azy no manomboka azy manantena ny filoham-pirenena fa mba hanomboka alohan'ity krismasy ty tsy maintsy hanomboka ny tambohantsika ary ho vita tsy ho ela zany eto amin'ny teamam-pona teto. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny velolano izay nataon'ny filoham-pirenena ny fanatsarana ny kalitao ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ka izany indrindra no anton'izao fanomezana izao. Velom-pisaorana araka izany ny taletsekoly sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ity EPP Ambohiponana ity amin'ny fahazahoana ireto fitaovana ho an'ny mpianatra ireto. Isaorana manokana ny fitondram-panjakana izay solon'ny député tena amin'izao fotoana izao izay nanatanteraka ny teny izay nomeny tamin'ny 13 20 sy 20 teto Andriamatoa filoham-pirenena dia nilaza fa anamboatra ny tamboho sy anome ny kit scolaire ho an'ny mpianatra ary ankehitriny dia tanteraka soamatsara tonga soamatsara eto amin'ny EPP Ambohiponana ireto fitaovana ireto ka ny any azo atao tompoko dia makasitraka makatelina fa dia voray soamatsara ny fitaovana mampitondra ny teny fankasitrahana any amin'ny filoham-pirenena ary isaorana manokana koa ny solombavam-bahoaka na Tsirabe faharoa izay nanatanteraka izany asa izany dia makasitraka indrindra tompoko. Kiaritra araka izany fa tsy manao ambanin-javatra ny tontolon'ny fampianarana ny fitondram-panjakana ary mbola mitohy hatrany ny ezaka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara. Nanao hetsika fanarana ny syndicat-ny mpampianatra eto Madagasikara ny maraina teo. Isan'ny takian'izy ireo amin'izany ny subvention, ny fandraisana ho mpiasa-panjakana izay tokony atao mangarahara sy ny maro hafa. Efa mandeha ny fanomezana vacation amin'izao fotoana izao ho nivon'ny ministera tompona andraikitra ka eto Andriatsilava. Nanao hetsika fanairana ny solitenan'ny syndicat-ny mpampianatra eto Madagasikara ny maraina teo. Izy ireo izay mitaky ny fandoavana ny subvention ny mpampianatra ny mangarahara amin'ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra frama sy ny sisa. Maizina ny tontolon'ny fanabeazana raha ny fanazavana izy ireo. Hatramin'izay ka hatramin'izao izay herinandro vitsivitsy maromaro izay dia mbola tsisy fifoarana fa vao maiky miaratsy ary. Ny tena manepotra anay ohatra ny subvention dia efa misy 5-6 bimestre zao ho an'ny mpampianatra frama mbola tsy voaray. Ny eo amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa misy 13 volana ireo vacataire sy ECD tsy nandray karama na ray ambilanja 13 volana. Ny recrutement le fandraisana mpiasa-panjakana izay nambara fa atao amin'ny fomba mangarahara sy apabe maso dia tapy maso fotsiny nandraisana indray satria rehefa nivoaka le izy dia hita fa mbola tsy niova amin'ny fanao taloha. Ny raha ny rehetra nahita rehefa nampitaina ombenombeny tao anatiny mangarahara tanteraka no nanatanterahana ny recrutement. Nanamafy izany ny eo anivon'ny ministera ary milaza fa efa mandeha ny fandoavana subvention amin'izao fotoana. Niezaka hatrany ny ministera izay tarihan'ny raha-minisitra namany olana rehetra teo amin'ny resaka recrutement. Efa navita iny ny apabe maso maro ireo olona taraina tsy afenina izany nefa hita koa fa efa ezaka lehibe iny satria natao nangarahara tanteraka ny recrutement tamin'ity tsy ohatran'ny teo aloha. Niezaka ihany koa ny ministera nandray ny fitaraina an'ireo olona namana rehetra manerana ny nosy ka nangataka mba hampitomboana ny quota satria vitsy dia vitsy le teo tsy ahafahana mame fahafapo amin'ny besin'ny maro. Amin'izao dia efa nitombo koa niezaka natao ministera ny karaman'ireo vacataire sy CD izay tsy mivoaka nandritra ny 12 volana dia efa mivoaka manomboka mivoaka izy amin'ity androany ity. Aprofon'izany ny tao manjakandriana nahazo karama 10 volana zareo. Nanamafy ny eo anivon'ny ministera fa tsy misy olana eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Tanjona napetraka ny hoe ministera midina ifotony mijery ny zava-misy ary mamany olany rehetra. Niezaka ihany koa ny ministera tompona andraikitra nampiakatra ny isan'ireo mpampianatra frama ho raisina mpiasa-panjakana amin'ny taona 2020. Raha 507 izany tamin'ity taona 2020 ity, ampiakarina ho 5,100 izany ny taona 2020.
Ankoatr'ireo ny fametrahana fotodrafitrasa vaovao sy manara-penitra manerana ny nosy, ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ary ny fanentanana ireo mpianatra hiditra sy aharitra ny an-tsekoly sy ny maro hafa. Notoloran'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa attestation de mérite ireo mpianatra 2020 lauréat tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo avy amin'ny faritra 2020 taorian'ny zay noentina anjery karazana lalam-pifanana sy ireo université vitsivitsy teto Antananarivo izy ireo miantarandriana. Noraisin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa teny amin'ny birao fiasany androany ireo mpianatra mendrika indrindra nandritra ny fanadinam-panjakana baccalauréat taona 2024 avy amin'ireo faritra 2020 eto Madagasikara. Nitoloran'ny ramatoa ministra attestation de mérite ireto mpianatra ireto fankasitrahana azy ireo. Zava-dehibe hoy izy ny fampiroboroboana ny fampianarana indrindra fa ny fanampiana ireo tanora mendrika izay isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika. Ireo mpianatra izay nahazo ny excellence satria izy ireo zany major tsirairay isaky ny faritra 2020 faritra no noraisina teto. Ny ankizy zany nahazo ny baccalauréat na amin'ny mention très bien, mention bien izy ireo. Narabaina izy ary naporosihana hitazona an'izany excellence any amin'izao baccalauréat zao. Taorian'izay no entiny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa nitety ny fampianarana ambaratonga ambony ireto lauréat ireto. Isan'ny notsidihana tamin'izany ny teto amin'ny ISCAM. Tanjona ny ampahafantarana ny mpianatra ny karazana lalam-piofanana misy. Tonga hitsidika ny ISCAM ao anatin'ny tetikasa anankiray izay sahan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena moa izy io dia misy fa tsidika Antananarivo izy ireo mba ahafahany ihany koa mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenentsika fa mahita ihany koa ny tena hoe lalam-piainana mety mba ho safidinina lalam-panofanana moa ambadik'izay ianarany ao aorianao satria ninona ho lazaina mahatanora ny tanora dia mbola vao miala mamindra izy ao anatin'ny fiainana ny ankapobeny eto amintsika ireo izay efa nalala ny safidiny dia efa nandeha tany amin'ny lalam-panofanana teknika fa ireo izay matetika ny ankamaroany izay mandeha any amin'ny lalam-panofanana ankapobeny dia tena mbola tsy mahafantatra mihitsy ary ihany nefa tsy misy fanabeazana mbola tsy tena mivelatra eto amintsika zany ilay hoe fanampiana amina orientation professionnelle moa filaza azy izay zao tetikasa ataon'ny ministera zao mihitsy ny tokony velarina tsy amin'ilay hoe mpianatra sangany fotsiny izay efa nahazo ny diplôme na baccalauréat fa mpianatra rehetra. Tsy ahivona ilaina amin'ny fanohizana ny fianarana ny fahafantarana ny karazam-piofanana tahaka izao. Misy ny tetikasa sangany izay tomposainy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa entina nohanana ireto mpianatra ireto. Lafim-baovao hafa kosa indray fiara vaventy maro no hita mitandahatra androany teto Antananarivo renivohitra. Fitaovana izay entina anadiovana ny tanàna izay isan'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Henri Flory. Fako miparitaka no nameno ny tanàna Antananarivo tato ato izay. Tsy voalaraka ny tokony ho izy ireo fako manerana ireo boriboritany enina anatin'ny ity renivohitra i Madagasikara ity. Fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny anadiovana ny tanàna mba ho lasa mendrika amin'ny maha renivohitra i Madagasikara azy. Androany, fiara vaventy mpandroaka fako ampolony maro no tazana namakivaky ny tanàna niazo ny lapa ny fanatanjahantena Mahamasina. Raha ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana, hatolotsy ny filoham-pirenena amin'ny fomba ofisialy ireto fiara vaventy fandraofam-pako ireto entina hanadiovana ny tanàna ho an'ny andro ny rampitso. Amin'izao akatoko ny fety izao nanatanteraka fiofanana sy fizarana traikefa ireo mpikambana eo anivon'ny vehivavy malagasy sy miara miainga teny ankerana tamin'ity androany ity. Fampiofanana momba ny bûche de Noël no natao tamin'izany Hiona Saina. Ho fampandrosoana hatrany fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga nomena fiofanana ireo mpikambana tao aminy tamin'ity androany ity. Fiofanana izay mifandraika indrindra amin'izao voninandro fety izao, ny fanamboarana mofomamy sy bûche de Noël, tombontsoa maro no azo avy amin'izao fiofanana izao ho ireo mpikambana. Mare mpianakaviana anazy zany dia tombony lehibe ho anà na tonga avako teto nanao an'le formation ana bûche de Noël satria akaiky ny fety dia ny reny mpianakaviana zany dia mahazo tombony manokana satria mba afaka manao ao atokantrano manao an'le gâteau ho an'ny fianakaviana fa tsy vidy na andany vola dia mba mampiena ny dépense mandritra n'ity fety ity.
Nanatrika an'ity fiofanana fanaovana bûche de Noël ity eo moa zany le hoe tombontsoa an'ny tokantrano mba mahay ao trano fa nefa koa tehizaran'ilay traikefa manodidina zany hoe rehefa avy mahazo formation an'ity zany dia afaka miantso ny namana eny tanàna dia manao formation ihany koa hoe mampianatra ny zareo zany mizaran'izay fahalalana azo ato mba tsy ho tia tena hoe zarery mahay fa mba mizara amin'ny vehivavy hafa. Itoy arisan-draka amin'ny lafiny zavatra maro ny fiofanana sy ny fifampizarana traikefa eo amin'ny samby kambana hoy ny tompona andraikitra. Nahatonga nay VMM mankarakara an'ity antsika androany ity zany dia raha antsika malala fa ho avy ny fety ny vehivavy zany dia mila mihetsiketsika eo tokantrano izany hoe izahay samy izay tato ihany no mifampizara fahaizana misy ny mahay gâteau dia natsoina io vehivavy hoe andehotsika hifampizara izany fahaizana izany dia tonga daholo io vehivavy nanao an'izao hetsika nay ny hetsika manaraka amin'ny taona ho avy mbola betsaka mifampiofanana izay ataonay eo ny mahandro sakafo mampianatra ny ankizy amin'ny tsy mahay amin'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra izay efa nataonay hatramin'izay dia mbola ho tohizanay izany ary any tanana an'ireo olona izay efa nanao an'izany formation izany. Itoy hatrany ihany koa ny asa sosialy fanampiana ny mpiarabelona fanao ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga amin'ny taona 2020 raha ny fanazavana hatrany. Tonga eto amin'ny zanam-padarana afataro ianao amin'izao fotoana izao fondao rehefa tarintsika ao anatin'izany mahakasika ireo immeuble 730 eny Vato Araoary. Eo akaiky RFI Vato no misy ny immeuble 38 R+4 tetikasa ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny IEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar. Trano fonenana misy 730 atsangana amina velaran-tany 420 hektara. Misy appartement 420 ny immeuble tsirairay avy ary misy karazany 3 araky ny habeny. Misy ny appartement de type 2 T2 izay mirefy 410 metatra toradroa. Izany hoe misy efitrano fandraisam-bahiny iray, misy efitrano fatoriana, misy lakozia, misy toeram-pidiovana ary misy fasina entana. Misy ihany koa ny type 3 izay mirefy 270 metatra toradroa, ahitana efitra 3. Ary misy ny type 4 T4 izay mirefy 220 metatra toradroa. Akoatran'ny trano dia misy ny aménagement extérieur izay efa manana izay atao manaraka amin'ny fenitra, misy ny lalana ifamoivoizana, misy ny parking, ny toerana filalaovana izay iraisana, ny terrain de basket izay toerana filalaovana sport, ary misy ny espace vert, misy ny toerana fivarotana. Ary araka ny tenin'ny folo teo eto manodidina dia mbola misy ny école EPP, CEG, ary lycée ary université IEM izay ho atsangana. Misy koa ny toeram-pitsaboana andrafitra ny nouveau quartier de Vato. Efitrano misa 800 no hita amin'ireo immeuble 730 ajoro eto Ivato ireo. Natokana ho an'ny classe moyenne ny trano ary malagasy no isitraka izany. Manofa ao anatin'ny 12 taona ireo mahazo ny trano ary aorian'izay dia azo tanteraka ny trano. Araka ny tenin'ny filoha dia ity toerana nouveau quartier de Vato natao ho an'ny classe moyenne. Raha ny fourchette dia alao angamba eo mpamitana ny asitsika mandrasa ny atiny dia ho avoakanay fa ny zavatra azoko tenenina dia mangarahara na ny fizarana na ny filazana ny vidina. Fa ao anatin'ny 12 taona no amerenana azy zany hoe système de vente location sady manofa ianao no mandotsy kelikely tapitra ny ofana dia lasa tanteraka ny trano. Tsika malagasy no misitraka azy satria ao anatin'ny critère voaloha dia tena tany malagasy manana karapanety malagasy no anisan'ny document ilaina amin'ny fametrahana ny candidature ary ho atao tirage au sort ilay izy arak'izay fanambarana. Tsy ny eto Antananarivo ihany no asiana quartier vaovao. Any Toamasina izay nitsodian'ny filohan'ny Repoblika ny volana septambra lasa teo, efa mandeha ny terrassement amin'izao fotoana ary anomboka afaka 2 volana ny fananganana ny trano. Ny any Toamasina izay ahitana immeuble miisa 720, mitovy amin'ny any Toamasina ihany koa ny any Atsiranana ary manaraka aoriana ny faritany hafa.
Totosana nandritra n'ity herinandro ity fifantsanana teo amin'ny Grand Défi Black Ball andian'ny fahadimy izay nototsaina tetsy amin'ny Iscoire Ambatobe. Hiditra amin'ny dikany ampavalon-dalana isika amin'izao fotoana izao fanendera. Black Ball 7-12 andian'ny fahadimy izay narahantsika nandritra ity herinandro ity ny dingana fifantsanana na ny éliminatoire nototsaina tetsy amin'ny Iscoire Ambatobe. Omaly alakamisy moa no nifanandrana farany ireo mpilalao tranainy eo amin'ny sehatry ny billard tao anatin'ny phase de poule izay ahafahana miatrika ny ampavalon-dalana amin'ity Black Ball 7-12 ity. Nitondra teny ny mpikarakara amin'ny famitinana ny hetsika izay niseho nandritra ity herinandro ity ao anatin'izay sehatry ny Black Ball 7-12 izay hatrany. Nisy olo tena tao daholo ny club lehibe teto Madagasikara satria raha isaitsika angamba dia eo amin'ny 17 eo ny club anandray anjara nandeva solotena zany dia tamin'ny latsinainy moa zany ny kategoria mpilalao vaovao mpilalao taty aoriana dia ny andro faharoa zany hoe ny talata niditra an-tsehatra ireo mpilalao tranainy dia omaly moa zany alarobia niverina indray ny andiany manaraka tamin'ny mpilalao tanora dia androany zany hitatsika izao ny tranainy amin'ny mamarana ny fifanitsanana. Arak'izany ary dia maro tokoa ireo mpandray anjara tonga namaly ny antso tamin'ity Black Ball 7-12 ity na teo amin'ireo ancienne génération izany fa indrindra ihany koa moa fa ny nouvelle génération. Na dia mbola phase éliminatoire azy izay ny vita dia efa hita sahady fa mipetrapetraka avokoa ny fandrindrana rehetra amin'ny ankapobeny tamin'ity tournoi Black Ball 7-12 ity. Ny azoko lazaina angamba dia nafinaritra voahaja tsara daholo ny rafitra izay mpikarakara moa dia afapo sady anararotana avy hatrany ny isaorana ireo mpanampy na natotosa izao fifaninanana izao. Hotononiko manokana eto ny terrain synthétique izay sponsor officiel anay, ao koa ny Kenya Airways izay partenaire de voyage izay nanome an'ilay gros lot zany tapakila mandeha any Dubai mandroso miverina. Dia ao koa moa ny Onasa DHL izay partenaire en logistique angamba ny mahalaza azy kokoa. Tsy adino koa ny La City izay anaovana ny famaranana amin'ny sabotsy 20 Desambra. Dia ao ny Mavericks, dia ao koa ny sehatra logistique izay ampiaingo ny lalao famaranana zany any amin'ny La City. Tsy latsa-danja amin'izany fisaoran'izany ihany koa anefa ireo mpilalao izay nanome ny tsara indrindra avy amin'izy ireo tamin'ity tournoi Black Ball 7-12 ity. Raha ny compétition manokana efa malaza aloha ny Iscoire Billard Club amin'ny fikarakarana. Petrapetraka tsara foana ny azy ho an'ny mpilalao na ho anany ho an'ny tenako manokana aloha tsapako fa mafimafy foana ihany satria raha mbola samy adina poule izy PDP ny mety mbola tsy ampoizinao, PDP ny mety tsy eritreretinao ho vitan'ny hafa satria amin'ny billard anazy lavaka enina ny ilalaovana boribory somary misy foana le hoe na ny fahaizana miampy, chance miampy fanampian'ny zavatra hafa miandalana eny ihany. Maresaka iraisam-pirenena any Algérie raha nivoaka mpifidianana navoaka ny autorité nationale indépendante des élections any an-toerana dia lany tamin'ny salanisa 7-15 isanjato i Abdelmadjid Tebboune tambola mitohy anefa ny hetsika fanoherana ataon'ny mponina any an-toerana fanadina. Raha nivaly mpifidianana navoaka ny autorité nationale indépendante des élections any Algérie androany lany tamin'ny salanisa 7-15 isanjato i Abdelmadjid Tebboune 17 taona izy ary premier ministre teo aloha tao amin'ny gouvernementany flou Abdelaziz Bouteflika. Tsy vaovao amin'ny politika algérienne izy ary efa nitena andraikitra maro tao an-toerana
etsy ankilany ndraikitra ny fifanandrinana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana ny Alger taorian'ny ny fifidianana filoham-pirenena omaly. Fitakatsy fiatsaram-belatsio ireo mpanao fihetsiketsehana nanantanterahana iny fifidianana iny. Ifidy aniza ho izy ireo raha toka eo ihany no eo. Raha ny fanazavan'izy ireo mitaky ny anafoanan'ny fifidianana izy ireo ary mitaky olona hafa milatsaka hovidiana. Tsy tao Alger irery ihany tany Beraya ihany koa mitokony ireo mponina maro tamin'ireo birao-pifidianana no tsy nahafahana nandatsabato. Nateo azy ireo mpitandro ny filaminana maro tany an-toerana tsy nahasakany ireo mpanao fihetsiketsehana izany. Ho andreo izay afaka nandatsabato kosa indray dia raha ny antontanisa ambanin'ny tapitavitriana tsy nisy afa-tsy 730,320 isan-jato. Ta isany ambany indrindra raha ampitaina amin'ireo fifidianana efa nisy teo aloha tany Algeria. Raha tsy ahina nanomboka ny volana febroary no nisy izao hetsika fanoherana ny Algeria izao. Isan'ny takian'izy ireo ny famoahana ireo gadra noho ny fanehoan-kevitra fa indrindra ny fialana ireo mpitondra rehetra teo aloha, fanatsarana ny anjara asan'ny mpitandro ny filaminana izay voalaza fa mivoana tanteraka any an-toerana ary indrindra ny fanafoana ny kolikoly izay manjaka any Algeria. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, hankasiana ianao nanaraka izany soa fa tsara tolo. Lavage Kiri. Narahinao teo ny fampalalamba-bao miaraka tamin'ny Lavage Kiri. Lavage Kiri, finaritra ny tontolo andronao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao, ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.